Faly tafahoana finaritra aminao indray ry mpijery sy mpanaraka ny fandarana anjaina isany a, ary faly ihany koa mitondra ny vahintsika indray, mitondra ny toy ny dindinika izay noko fa tena mahaliana antsika mianakavy Kristy, fahamalianantsika izay loha FDB voaboasantsika mandritra ny herinandro maromaro atao anatin'ny fandarana. Miarabanao pasteur André Faratina Fanera, tonga sao tao anatin'ny fandarantsika ary manasanao ifampitafa indray amin'reto mpijery antsika izay efa liana fatratra noana sy mangetaheta ny fahamarinana. Saotra indrindra namanadinao faly miarabanao mandrakariva ary faly ihany koa manolotra ny fiarabana hanao izay liana mangetaheta ihany koa ny fandiniana ten'Andriamanitra izay mifototra amin'ny fahamarinana Kristy, fahamarinantsika izay zava-dehibe tokoa satria iankinan'ny famonjena sy fiainana mandrakizay izany fahamarinana izany. Mamatotra antsika mihitsy le lohateny pasteur ary dia tsy hiala amin'izay mihitsy ny fandarana atao anatin'ny herinandro vitsivitsy. Tamin'ny fiaonantsika farany nanao jeritodika fohy hoe ampy lay fanatitra izay nataon'i Jesosy hamonjenany mpanota dia miandry an'izay toy an'izay ny drafitry ny famonjena izay tanteranan'i Jesosy amin'ny alalan'ny endrika ilay fitoerana masina. Rehefa niresaka ny tavy fisasana ihany koa isika izay loha hevitra lehibe isan'ny atao hoe accessoire atao anatin'ilay fitoerana masina, manana hevitra ara-panahy ihany koa efa nazavainao teto inona indray ary no hidirantsika androany ao anatin'le firafitry ny fitoerana masina hatrany. Ianary ndao irositsika le dingina zany de hoe mirositsika ao amin'ny fitoerana masina. Dika zay namanadinao tena mila miditra ao amin'ny fitoerana masina mihitsy zany tsika le hoe miditra ao amin'ny fitoerana masina tsika, ny fiainantsika dia miditra miaraka amin'i Jesosy ao amin'ny fitoerana masina satria Jesosy ao amin'ny fitoerana masina amin'izao fotoana izao any an-danitra. Ao amin'ny fitoerana masina izy, taberna kely zay any an-danitra, ao izy amin'izao fotoana izao, de isika zany ny fiainantsika dia mila miara-miditra amin'i Jesosy ao amin'izany fitoerana masina izany. Zay zany le fatahantsika io amin'ny alalan'ireo fanaka sy ireo dingana maro samihafa. Ka misy zavatra anankiray namanadinao mialohan'ny soatsika amin'le hoe inona ary ny zavatra miseho rehefa avy eo amin'ny altara zay nandray ny famonjena nataon'i Jesosy tamin'ny hafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana, sady zay nandray ny famonjena zay meny Jesosy teo amin'ny hazofijaliana, teo amin'ny altara zany, dia mandalo fiovam-piainana, fahateram-baovao, zay le tavy, fahateram-baovao, fiovam-piainana, fiovam-po, olom-baovao, sady zay avy eo miroso mandrakariva, zany hoe ny olona anankiray zay nandray ny famonjena zay nataon'i Jesosy teo amin'ny fijaliana ary manaiky an' Jesosy ilay zanak'Andriamanitra zay maty mba hisolo azy teo amin'ny fijaliana, ny olona anankiray zay nandray an'izay famonjena izay dia miova ny fiainany. Zay le tavy. Voasasa le fiainana. Zay miova tanteraka le fiainany. Zay le hoe fahateram-baovao, fiainana vaovao, olom-baovao. Mialohan'ny tena irosoantsika namanadinao dia ampatsiahy kely fotsiny mahakasika ilay lohateny, le hoe Kristy fahamarinantsika. Tsotra be le izy. Kristy no fahamarinana. Zany hoe tsy misy fahamarinana ankoatran'i Jesosy Kristy. Zay zany tiako hamafisiny. Tsy misy fahamarinana ankoatran'i Jesosy Kristy. Kristy no fahamarinana ary hamafisin'ny ten'Andriamanitra zany. Jesosy no milaza azy eo amin'ny Jaona 4:14 lay milaza Jesosy manao hoe izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Jesosy no fahamarinana. Tsy misy fahamarinana ankoatran'i Jesosy Kristy. Dikan'izay ny fampianarana rehetra zay fahamarinana dia mifototra eo amin'i Jesosy Kristy. Zay zany mazava-dehibe an'izay fanamafisana kely zay ataontsika zay namanadinoa.
mba tsy hatonga antsika ivona zany eo amin'ny fampianarana sy ny fanazavana zay ataotsika. Jesosy ny fahamarinana, Kristy le fahamarinantsika, ary zay mahatonga atsika mandinika sy mianatra ny momba fitoerana masina. Satria ohatra zao efa nijerytsika manomboka atao amin'ny altara, fa alohan'le altara dia mitondra zanak'ondry lay mpanota miainga avy any, de efa mipetraka mihitsy le hoe Jesosy no fahamarinana. Le zanak'ondry maneho an' Jesosy, le zanak'ondrin'Andriamanitra. Ny altara maneho nahafatesan' Jesosy teo amin'ny fijaliana. Ny tamin'ny fisasana, fanadiovana, fanasana maneho an' Jesosy Kristy manadio ny fahotantsika. Zay le izy, sady zay? Zay mahatonga le hoe Jesosy ny fahamarinana e. Tsy afaka miala am' Jesosy mihitsy tsika amin'ny fanazavana sy ny fampianarana zay ometsika. Ary mila mitandrina zany tsika ny am'izay. Eny ary, ndao zany tsika iroso hoe rehefa avy eo amin'ny altara nahafatesan' Jesosy, ampy azahoana famelan-keloka, ampy azahoana fanavotana, ampy hamelana ny eloko ilay mpanota nahafatesan'le zanak'ondry teo amin'ny altara. Sady zay? Iny le teny tany amin'ny Hebreo le vakitsika hoe tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka. Sady zay? Fa avy eo dia zay le hoe miova ny fiainan'le mpanota. Miova, mandalo fiainam-baovao, fahateram-baovao. Zay mazava-dehibe an'le batisa. De namaky tsika tany amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa zay tena milaza ohatra mihitsy manamafy an'izay zavatra zay. De manomboka ny difaina amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahavalo amin'ny telopolo, tsy vakitsika tsony. Fa voalaza ao de hoe rehefa nampahafantariny ny Petera an'ireo olona reo Jesosy Kristy voaomby teo amin'ny fijaliana, hoe iny Jesosy zay nomboanareo teo amin'ny fijaliana iny no efa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy. Rehefa nanaiky an'izay izy ireo, nanaiky an' Jesosy ho mpamonjy zany izy, de nametraka fantaniana, inona nataonay? Dia hoy Petera, mibebaka, zay le hoe miaiky ny fahotana, mibebaka, miaiky ny fahotana, mibebaka, avy eo atao batisa. Mamerina le sary ery amin'ny fitoerana masina. Tena manamafy mihitsy le sary ao amin'le fitoerana masina. De ny vokatry le izy famelan-keloka, ary ianareo azo famelan-keloka, mibeba reo ka atao batisa mba azo famelan-keloka, ary handray ny fanomezana de ny fanahy masina. Zavatra roa, mahazo famelan-keloka de mahazo ny fanahy masina. Sady zay? Le famelan-keloka efa azo eo amin'le altara dia miaiky ny fahotana, mibebaka, efa maty ho anao Jesosy, afaka mamela ny eloko ao Jesosy. Sady zay? De le fanomezana ny fanahy masina, iny leo amin'le tavy. Ny antony hanomezana le fanahy masina, fanomezana eo amin'le tavy, mba hatanteraka an'ilay fiovam-piainana, hatanteraka an'ilay fahateram-baovao. Iny le tsy vitatsika mihitsy. Iny le tsy vitatsika raha tsy misy an'io fanomezana io, de tsy na fanahy masina. Ny andraisana an'izy io anefa eo amin'ny batisa. Tandindon'le tavy ihany koa ny batisa. Atao batisa tahaka an' Jesosy, niakatra avy tao amin'ny rano, Matteo toko fahatelo manomboka ny dimy faha enina ambin'ny folo, ary niakatra avy tao amin'ny rano Jesosy hoy ny ten'Andriamanitra, de nisokatra ny lanitra ary nidina teo amin'ny fanahin'Andriamanitra tahaka ny voromalala. Zay le hoe mibeba de aoka atao batisa mba azo famelana ny eloka ary andray ny fanomezana ny fanahy masina. Zay le altara sy le tavy. De miainga am'izay zany zao tsika, miainga avy eo amin'le tavy am'izay tsika, de ny dingana manaraka miditra am'izay, miditra ao amin'ny efitra masina. Mahafinaritra io zany hoe olona eto zany tena tsindriko naminadinao, olona zay efa nandalo fiainam-baovao,
olona zay efa nandalo amin'le fahateram-baovao no miditra ao amin'ny efitra masina satsy zay ny io e olona nandalo teo am'le tafy miditra ao amin'ny efitra masina amaky toko sandinina anankiray atsika manamafy an'izay zavatra zay Korintana faharoa toko fahadimy andiny fafito ambin'ny folo no vakitsika voalohany Korintana faharoa toko fahadimy ka ny andininy fafito ambin'ny folo zao ny vaky ny teny Korintana faharoa toko fahadimy andininy fafito ambin'ny folo miezaka mandeha miadana isika mba araka tsara isika koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao ireo koa raha misy olona ao amin'ny Kristy ozy izy saty zay raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy saty zay olom-baovao ndao atsika maktoko sy andininy ary ao ary Galatiana ary Galatiana toko fahatelo ny andininy fito amby roapolo ao ary Galatiana toko fahatelo ny andininy fito amby roapolo aorinan'le Korintiana faharoa teo ny bokin'ny Galatiana toko fahatelo ny andininy fito amby roapolo fa na iza ianareo no natao batisa ho an'ny Kristy dia nitafy an'ny Kristy zay zay tsara akambatsika le Korintana faharoa sy le Galatiana ozy izy le Korintana faharoa toko fahadimy andiny fito amby folo raha misy olona ao amin'ny Kristy olom-baovao izy amin'ny fomba ahoana na tonga nao ao amin'ny Kristy de hoy le Galatiana na izitsika no natao batisa ho an'ny Kristy dia nitafy an'ny Kristy zay ke zany le hoe ao amin'ny Kristy olom-baovao amin'ny fomba ahoana nitafy an'ny Kristy amin'ny fomba ahoana amin'ny lalany batisa de zay olona zay no miditra ao amin'le efitra masina olona ao amin'ny Kristy de le ao amin'le efitra masina zany ny zavatra rehetra misy ao amin'ny efitra masina io dia mampiseho firaisana ao amin'i Jesosy Kristy firaisan'le olona ao amin'i Jesosy Kristy firaisan'le olona amin'i Jesosy zany hoe manomboka eo zany le olona dia miaina amin'ny fiainana tafaray amin'i Jesosy Kristy mahafinaritra be le izy fantanina kely pasteur azo vakiny ety ivelany ve zay fiaraha-mandeha amin'ny Kristy zay eo amin'ny fiainan'ny mpanota anankiray nandalo an'le fanandraman'ny fiainam-baovao araka le teny Jesosy ndao ary jerevantsika ny ten'Andriamanitra Jaona toko fito ambin'ny folo Jesosy azo miteny moa zany vavaka zay nataon'i Jesosy izy io fa misy atom-bavaka zay voalaza ao manamafy an'izay firaisana zay sy mamala le hoe endrika an'le firaisana saty zay Jaona toko fito ambin'ny folo dia ovakitsika ny andininy raiky ambin'ny folo Jaona toko fito ambin'ny folo ny andininy raiky ambin'ny folo zao ny vakany teny ary tsy ho eto am'izao tontolo izao intsony aho fa izy reto no eto am'izao tontolo izao ary za makany aminao ray masonao tehirizo ireo amin'ny anaranao zay nomenao mba ho iray ihany izy tahaka ny mahiray antsika zay lendrika le firaisana de voalaza io mba ho iray ihany izy rehetra tahaka ny mahiray antsika hoy Jesosy tahaka ny firaisan'i Jesosy amin'ny rainy ny firaisan'le olona aminy sy ny firaisan'le olona amin'ny olona namany tahaka ny firaisan'i Jesosy amin'Andriamanitra ray de ahoana zay le firaisan'i Jesosy amin'Andriamanitra ray zay lalina be le izy lalina be de satria zay zany niendrika an'le firaisana amin'i Jesosy misy modèle le izy de manaraka n'iny modèle iny io zany namanadinao tena miresakitsika eto manazava hoe raha misy olo hoe za tena manana firaisana amin'i Jesosy mihitsy eo amin'ny fiainako manana firaisana amin'i Jesosy amin'ny fiainako amin'ny fomba ahoana ary amin'ny endrika manao ahoana de mety hitelo olo za tena mazoto mivavaka amin'i Jesosy
masoto mivavaka de zay ve le tena hoe manana firaisana am' Jesosy ianao a de aza diny no teny Jesosy io tahaka ny maheray atsika hoy Jesosy amin'ny ray no maheray an'izy rehetra ireto de le firaisana amin'Andriamanitra firaisan' Jesosy amin'ny rainy dia misy teny zay manamafy an'izay ndao ovakitsika le izy ao amin'ny Jaona 10 no milaza azy Jaona Jaona 10 dia ny andininy 7:20 sy ny 17. Jaona 10 ny andininy 7:20 sy ny andininy 17. Zao no vakany teny. Ny raiko izay nanome ahy de lehibe noho izy rehetra ary tsy misy mahay mandrombaka amin'ny tanany ray. Izaho sy ny ray dia iray ihany. Zay le firaisan' Jesosy amin'ny rainy izaho sy ny ray iray ihany de aka ohatra kely vitsivitsy fotsiny tsika ohatra kely vitsivitsy mahafinaritra be ao amin'io to Jaona 10 ihany de ndaovaka itsika ary ny andininy 7:30 sy ny 9:30. Jaona 10 ny andininy 7:30 sy ny andininy 9:30. Zao no voalaza ary raha tsy manao ny asany raiko aho de aza mino ahy fa raha manao ihany kosa aho na dia tsy mino azy ianareo de mino ny asa mba ho fantatrareo sy ekenareo fa ny ray no ato amiko ary zaho ao amin'ny ray. Zay ny ray no ato amiko ary zaho ao amin'ny ray dia Jesosy manao ny asa asan'iza le ataony Asan'ny ray. Asan'ny ray no ataony asan'le ray no ataony Jesosy satria le ray mitoetra ao aminy ary izy ao amin'ny ray. Zay le firaisana zay tsotra zany ohatra ray fotsiny zany zay endrika le firaisana io ny olona anankiray zany zay manana firaisana am' Jesosy dia tahaka ny voalaza io ny asa izy fa tsy ny asany nataony fa ny asan'i Jesosy no nataony tahaka ny Jesosy sy ny ray sady zay le hoe tehirizo ireo mba iray ihany tahaka ny mahiray antsika tahaka ny maharay antsika de mbola misy endrika maro be zany anehoanan'izay le firaisana am' Jesosy zay namanadinao misy betsaka fa ohatra ray fotsiny zay fa ndao iverenantsika le izy hoe lay olona zany rehefa nandalo an'le fahateram-baovao dia tafaray am' Jesosy izy zay le Galatiana 3 natao batisa ho an'i Kristy na iza de mitafy an'i Kristy tafaray am' Jesosy izy mitafy an'i Kristy izy manana an'i Kristy izy sady zay de zay le hoe mitoetra ao am' Kristy tafaray am' Kristy satria ny batisa dia efa tandindony ny firaisana am' Jesosy Kristy. Romana 5 no milaza an'izay manomboka ny andininy 7 sy ny 4 de hoe koa niarana levona taminy tam' batisa isika ao zizy zay voalaza tandindony endrika anehoanan'le firaisana am' Jesosy Kristy ny batisa de hoe niarana levona taminy tam' batisa isika mba ho tahaka ny tahaka zay tahaka ny nananganana an'i Kristy no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Zay zany le firaisana am' Jesosy miaraka maty de miaraka tsangana sady zay de mandeha fiainam-baovao de le zavatra rehetra amin'ny hevitra masina zany dia fanehoanan'izay fiainam-baovao miaraka am' Jesosy zay de ny voalohany zay horaintsika latabatra misy mofo asy eo ndao jerevantsika mahakasika an'io ary ao amin'ny Jaona 9 no vakitsika Jaona 9 dia vakitsika ny andininy 7:20 Jaona 9 zao no mofona zay
atreo fotsiny tonga de mazava atsotra aika zay le mofo aseho ao am'lefitra masina jesosy izao zy izy jesosy no mofonay de inona ny tokony ataon'le olona zay le hoe tafaray am' jesosy le olona dia ny fiainany miara-miditra am' jesosy ao am'le efitra masina inona zany ny aseho an'izay am'le mofo zany io eo am'le mofo tsika zao raha jesosy le mofonay inona no fiatraikan'izay eo amin'ny fiainan'le olona de ndao toizantsika andiny fa 1:50 jaona toko fahenina ihany zao no voalaza amin'ny jaona toko fahenina ka ny andininy fa 1:50 jaona toko fahenina ny andininy fa 1:50 ity no mofo velona izao no mofo velona zay nidina avy tany an-danitra raha misy mihinana ity mofo ity de ho velona mandrakizay izy ary ny mofo zay omeko dia ny nofoko ho fiainan'izao tontolo zao zay le mofo zany kay mila hoanina zay zany ny zavatra voalohany zay tsara ho fantatra le mofo mila hoanina jesosy mihitsy no miteny hoe mila mihinana an'le mofo zay tsy mihinana an'le mofo dia tsy manana fiainana sady zay mila hoanina zany le mofo iza le mofo jesosy le mofo de ozy izy ao marana anazy ny mofo zay homeko dia ny nofoko ho fiaina zao tolo zao le mofo zay homeko zy jesosy de nofoko ho fiaina zao tolo zao ndao maky ny ao amin'ny andiny fa 4:50 antsika jaona toko fa enina ka ny andininy fa 4:50 jaona 4:50 izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako ny mitoetra ao amiko ary za kosa ao aminy zay tanao anadinao am'izay le izy zay le hoe firaisana am' jesosy ao am' kristy raha misy olona ao am' kristy olom-baovao izy de ahoana le hoe ao am' kristy miainga avy any am'le tafy sady zay nateraka indray kristy dia nitafy any kristy tafy any kristy nateraka indray nitafy any kristy de tsy mijanona eo hoe za efa nateraka indray za efa nandalo fahateram-baovao nateraka iny rano sy ny sisa vita batisa tsy mijanona zay le hoe tafaray am' jesosy ianao ao am' kristy ianao de ahoana le hoe ao am' kristy ianao io 4:50 izay mihinana ny nofoko le mofo jesosy le mofo zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra aiza zy izy ao amiko ao am' jesosy zay mihinana le mofo no mitoetra ao am' jesosy jesosy ao aminy mamerina an'le andininy hoe zao ao am' raiko ny ray ato amiko zay mihitsy ary zay le firaisana ary eo no mila mitandrina namanadinao tena miresatsika sy manazava eo no mila mitandrina ka mety mahavoafitaka ny maro de le hoe nanaiky an' jesosy ho mpamonjy niaiky ny fahotana mibebaka eo amin'ny altara zany avy eo nandalo fahateram-baovao fiovam-po fa nijanona treo izy tsy ninana le mofo izy zay voalaza fa jesosy le mofo tsy ninana le mofo izy de tsy tanteraka io andiny fa 4:50 io hoe zay mihinana nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko ary izao kosa ao aminy amin'ny fomba ahoana ny finanana an'le mofo ary zay zao mba fahatanina azo apetraka satria mazava zany zao le tokony atao tsy maintsy mihinana an'le mofo zany ianao mba tonga anao ho ao am' jesosy ka nana firaisana am' jesosy tahaka ny firaisan' jesosy am'ray de mila mihinana an'le mofo ianao amin'ny fomba ahoana de misy an'ity teny jesosy ty Matio toko 4:4 ahoana zy izy jesosy Matio toko 4 ka ny andininy 4 zao ny vakany teny Matio toko 4 ny andininy 4 fa izy kosa namalika nanao hoe voasoratra hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra zay aloka ny vavan'Andriamanitra zay
Amakitonysandena ray tsika avy eo fa io aloha de ho sisy Jesosy tsy mofo ihany le mofo ara-paky teny io satria zay no fakam-panany nataony devoly taminy mifanitsindrina amin'ny anoanana amin'ny anoanana ara-nofo zay tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa nina zisy teny aika le teny zany a hoanina amin'ny mofo zay ivelomana azonao anatinao le tenin'Andriamanitra kay zany ty baiboly ty de hoanina amin'ny mofo zay iveloman'ny olona ary tokony iveloman'ny olona tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra zay alokon'ny vavan'Andriamanitra zay ke zany le fomba hinanana an'le mofo mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra sady zay mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra de amafisin'i Jesosy zay sady zany ao amin'ny Jaona 5:7-8 Jaona 5:7-8 Jaona 5:7-8 zao no voalaza dinihinareo ny soratra masina satria ataonareo fa ho aminy no ananareo fiainana mandrakizay ary ireny no manambara zay aza tiny fa le mofo dia Jesosy zany mofo naina de le mofo anefa mila hoanina ho zay Jesosy zay mihinana ny mofo zay omeko azy no manana fiainana ary izao ao aminy ary izy mitoetra ao amiko ny mofo dia ny ten'Andriamanitra ny ten'Andriamanitra manambara an'isa Jesosy manambara an' Jesosy de zay ny namanadinao mila tandremana tompoko fa misy olona tsy mihinana an'le mofo mahitsy be amin'ny teny misy olona tsy mihinana an'le mofo inona zany dikan'izay zany zao tsy mandinika an'ity izy sady zay nanaiky an' Jesosy izy ho mpamonjy satria mahatsapa ny tena fampanota de manatona ny azo-fijaliana manaiky an' Jesosy ho mpamonjy avy eo noroso tamin'ny fiovam-piainana fahatelam-baovao tamin'ny alalam-patisa de nijanona eo de mianina fotsiny zahay miala tsiny mianina fotsiny am'izay zahay efa vita batisa de isan'andro izy tsy mihinana an'le mofo tsy mitoetra ao am' Jesosy izy tompoko tsy mitoetra ao am' Jesosy ianao satria zay le teny Jesosy Jaona 5:9-10 zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko ary izao kosa ao amiko hitanao zany zao namanadinao fa tena mazava le dingana mazava satria ny finananao an'le mofo zay tsy iza fa Jesosy le mofo zay ambarany ten'Andriamanitra finananao an'izay mofo zay isan'andro lasa fiainanao zany Jesosy ny dikany lasa fiainanao Jesosy dia mitondranao any amin'ny fahamasinana sady zay de amaky toky sy andena ray tsika aka ohatra mihitsy ohatra voalazany ten'Andriamanitra hoe nisy olona ve efa mba niaina zany zavatra zany aka ohatra tsika asan'ny apôstôly 7:10 asan'ny apôstôly 7:10 de ny andininy fa 2:10 ny andininy fa 2:10 asan'ny apôstôly 7:10 ny andininy fa 2:10 zao ny vakany teny ary ny toe-panahin'ireo dia tsara no ny tao Tesalonika satria nandray ny teny tamin'ny zotom-po indrindra ireo ka nandinika ny soratra masina isan'andro na marina izany na tsia zay io miprofo hoe marina ve zany hoe rehefa mandinika an'le tenin'Andriamanitra ianao rehefa mihinana an'le mofo ianao dia mitoetra ao am' Jesosy ianao tafaray am' Jesosy ianao io zany zao ny ohatra kristianina reo voalaza reo de zao le voalaza ary ny toe-panahy aika zany miseho amin'inona le izy eo mitoetra eo mitoetra kay mamaly an'le fantanentany-boalohany mihitsy zay miseho mitoetra kay zany lay firaisana am' Jesosy miseho mitoetra an'le olona ary ny toe-panahin'ireo dia manao anao izy tsara no ny
noho ny kristiana samy kristiana ny ireo namanadinao e na le tany Tesalonika na ny tao Beria samy kristiana fa tsy mitovy satria le tato a Beria tafaray tamin'i Jesosy ary nihinana ny mofo izy fa ny tany Tesalonika tsy niaina an'izay izy de zay le voalaza eto de le toe-panahin'le kristiana tato a Beria de tsara zany hoe nyroso tamin'ny fahamasinana tsara no tao noho ny kristiana tao Tesalonika efa fitapatisana e le kristiana e tao Tesalonika e fa tato a Beria tsara inona na tonga le toe-panahy tsara satria nandray ny teny zay le hoe miraisina le mofo Jesosy ane le mofo e nandray ny teny izy tamin'ny zotom-po tsy vitan'izay ihany tsy niraisiny fotsiny le teny fa nandinika soratra masina isan'andro no hanina tompoko le mofo isan'andro nihinana le mofo isan'andro izy Jesosy le mofo lay teny zay tonga nofo kanona tamintsika raha fitinana zany de isan'ny fepetra zay takina amin'ny mpino anankiray ny fianarana ny tenin'Andriamanitra fandaniana ny tenin'Andriamanitra isan'andro mba ho mofonaina zay lazainy Jesosy ivelomana isan'andro ary izay fihinanana an'le tenin'Andriamanitra isan'andro zay de misy fiatraikany amin'ny fiainan'le mpino manova ny fiainany maneho an'le fiainam-baovao zay resan'ny Korinthianina 4:5 fa marina tena zay mihitsy le izy mba tanteraka le hoe fiovampo fiainam-baovao zay le fihinanana le mofo isan'andro de zay le nitenentsika ny hoe betsaka no voafitako anatin'le izy eny re tena zava-dehibe zay fahafantarana mikasika ny mofonaina izay inoko fa dia manomboka izao alay fanapa-kevitra ny mpanaraka ny fandarana ihinana n'ity mofo zay maimaim-poana omen'Andriamanitra ho antsika ity ndao ary hoentina mbavaka indray ny mpanaraka ny fandarantsika pasteur vavakantsika ary o Jesosy io tia hanome fiainana ho anay ianao tsy vitany ny amelany elokay fotsiny ianao na ny anadio anay fotsiny ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ka tonga anay olom-baovao fa tena hiara-miaina aminay mihitsy ianao tena hiara-mivelona aminay ianao Jesosy isan'andro ka ianao no antony hahavelomanay ianao no mihitsy no mahavelona anay satria ianao lay mofonaina tanterao amin'ny fiainanay tsiray avy zany amin'ny aran'i Jesosy amen makasitraka indrindra ny faharetanao nanaraka ny fandarantsika misaotra ny pasteur fanenan'le Paratina ihany koa nanaiky fitaovana toe-pelatana ny tompo nampita zany afatra mavesa-danja sy maika izany misaotra andreo namana teknisiana zay tsy nikely soroka nanatsara ny vitany omaly ary manantena mbola eo na finaritra aminao indray amin'ny fandarantsika manaraka velomana